Alleloia. De amin'ny fifanina lehibe indray ary lasa vavarana amintsika amin'izao fotoana an'io izao dia farobe indray tena komiona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiembenina izay raha amin'ny fandaron'Andriamanitra izao dia ny akiradio dia mikamba anatin'ny vavaka fiembenana ary ny groupe izay maro izay miaraka aminay isan'andro manatotosa foana an'izao fandarana izao. Dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia faly ny tena komiona aminao eto androany ary raha androany no voatoga miaraka aminay eto dia teteny aminao manokana hoe arabaina ianao tonga soa ary tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto. Fa misy raha ilan'ny tompo anao ary ararotiny fotoana mbola ahafahanao mamaly ny antson'Andriamanitra. Ian'ny tenin'Andriamanitra tsika hiaraka eto tsika fandarantsika teo amin'ny adiny iray sasany mahery kely eo ieno helitsika ieno vavaka tsika ieno toriteny tsika efa mirabelarina ny toriteny vavaka ho an'ny firenena maharety ianao fa za mino fa adiny iray sasany hanovan'ny fiainanao ty adiny iray sasany rahanao antsika eto ty androany satria ny fanatrehan'Andriamanitra no amenantsika eto amin'ity androany ity. Dia sokafy ary ny sofinao sokafy ny fonao idiran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Dia fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Androany kosa nareo izay fampianaraka anay dia ranabavy Lovelytina niditra voalohany teto androany dia hotahian'Andriamanitra ny ianao ranabavy ary tsodrano anao androany dia teny eto ambany masoko eto vakiako anao androany izao ny tenin'i Jehova ny amin'ny oloka izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitandrina ny fanekeko dia anaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy izay tsara lavitra no anaran'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy dia anarana mandrakizay sy esorina no omeko azy. Alleloia. Isaia 4:15-5 zany teny zany ranabavy Lovelytina sendra hitako eto dia tena tonga dia natolotro anao androany satria anao niditra voalohany teto dia mahareta hatramin'ny farany dia omen'Andriamanitra anao anie zany anarana mahafinaritra zany ranabavy Lovelytina. Tahian Jesosy ianao mahereza. Tahian tompo ihany koa ranabavy Lina, Kodaniela, Eliana, Teriralbenja, Andoandry, Kodaleoni izy mirahavavy ihany, Fontaine Lalanirina, ranabavy lalahy, Itody Raonso, Felana Rakoto, Tojo Mikael, Tsiriamboaramiel, Erika Raka, Sandolanirina, Kodaniela, Tojo Mikael efa noteneniko teo ihany zany. Dia Marina Tiana izy teo dia efa lasa ry ambany be ary. Marijo, Kotre Camarade, Zamina Camaradin'i Jesosy. Dia ao ihany koa Itody Raonso, Marijo, Marina Tiana, Macrine, Berta, Alleloia, Angela, Erika, Razana Monika, Kadaka, Faliray Ritovo, Fabiola Zanakandapa, Verselina, Naela, Fabiola, tahian Jesosy daholo, Aingodina Andrina Solo, ka moa zany iverina hiasa satria sarotry vavaka eto foana andry mahereza no tahian'ny tompony ianao tsy mitovy ny lerantsika fa dia mahereza anao ampahiranao manokana ranabavy Marina Tiana. Zany ianao ny ateto no tafiditra tena tafiditra anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra efa kamo hiasa fa te hihaino tenin'Andriamanitra. Misy ilay olona kamo hihaino tenin'Andriamanitra fa maika hiasa fa ianao manomboka tafiditra anatin'ilay fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra kararoty. Angela io, Rolianis, Kodaniela, Antaneli Marie Charline, Ajaska Patitsi, Tina Rakoto Arzaka, Rolianis, tahian Jesosy daholo tsika fahombiazana fitahiana zany hoe Anitra Clarisse zany, Mamy Sirandry, Mampionina, izy koa mbola tsy narabaiko tao anatin'izay, Zizi Carla, Rodine, Anova Rosen, Anily Fahazavana, Olga Ranorso, Man Nico, Blessine Marie Justine, Yama, dia ao ihany koa
bonsoir Manico. L'Anthony Rina, Razana Monika, tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra koa tany lahy. Faly, ahoana moa tsy hahafaly mahita anareo eto rehefa avana malala. Tena faly raha mbola afaka tonga eto indraitsika hifampahery ao anatin'ity fotoana ity. Androany dia ny ekipa iaraka amiko eto androany nivavaka fanombohana dia ranabavitsika Kodanila izay tena mazoto mihitsy tato hiditra amin'ny asan'Andriamanitra izy mandray anjara foana izy Kodanila nivavaka fanombohana androany ary hitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ranabavitsika ndravaviny ihany Kodaleoni, alleluia. Ary nitondrantsika anaty vavaka firenena androany ranabavitsika Roli avatsy Allemagne, ranabavy Kodanila moa avatsy Belzika, ranabavy Kodaleoni ravaviny ao Arabia Saodita, ary izy kosa ranabavy Roli avato Allemagne. Dia eny ary sous-officialy fity tahiny Jesosy Preta, tahiny Jesosy daholo nareo tonga soa maharetatra amin'ny farany. Daholo tsika velon'zareo daholo hivavaka ametraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra fa zava-dehibe loatra zany. Ka ny andahoalintsika hivavaka ametraka ny fotoana ity ampelantan'Andriamanitra. Tahiny tompo ranabavy Koda ny elahy hanao ny fitenenana. Tahiny Jesosy ka rehetrarehetra, tahiny Jesosy pasterizmy anakabo. Iray tsara avondrindra dia misaotra anao no ny fahatongavanay tsirairay aby eto. Dia ankehitriny dia hiaraka mivavaka sika. Dia misaotra anao Jesosy no ny fahatongavanay tsirairay aby. Ary mbo nomenao andro maromaro koa izay isan'ny tokantrano tsirairay aby. Ary mbola nalovanao ny tokantranonay dia nomenao masoandro mamirapiratra izay tsirairay aby. Dia misaotra anao indrindra Jesosy mankasitrika Jesosy. Dia ankehitriny dia apetraka ny ampelantananao eto izay vavaka ataonay isan'andro dia voaka mba hitono ary arovonao mba tsy tratra ny fakampanay izay tsirairay aby, ary mba tsy tratra ny devoly ary tsy dafiny devoly dia okary devoly dia miankoka alohanay tsirairay aby ny devoly fa tsy manatrika amin'izay tsy izay miankoka alohan'ny devoly. Dia arovonao koa izay isan'ny tokantrano tsirairay aby amin'izao gera zao mba tsy tohy intsony izao gera zany ary tsy ho latsaka ny toampitoaka izay bomba atopika zany. Amin'ny anaran'ny tena masina izao mangataka izay vavaka izay Jesosy dia reso ampelantananao izay vavaka ataonay dia masina amin'ny anaranao dia midina amin'ny tokantranonay tsirairay aby ny Katarina Jesosy irainao mifanahinao masy amin'ny anaran'ny tena masina izao mangataka izay vavaka izay. Dia ankehitriny dia mba arovinao ny connexion anay ny fitaovanay rehetrarehetra aoka mba tsy tapatapaka izy. Ary ninona ny fahotanana ataonay tsirairay aby dia hifonanay aminao ary aroviko ny izay tsirairay aby mba tsy hanao izay fakampanahy zany. Amin'ny anaran'ny tenao masina izao mangataka izay vavaka zany. Ankehitriny dia apetrany ampelantananao eto izay vavaka andeha ataonay eto mba arova afaka fanoranao velona Jesosy. Boaka mba midina izay vavaka ataonay ny Gadarena Jesosy. Ary mba arovinao ny connexion anay zany sy ny zavatra rehetrarehetra raha tsy manana izay zavatra izay dia tsy afaka hanatrika izao vavaka izao. Ary mbola apetraka ny ampelantananao ny famelambelarana izay ataon'ny pastereto sy ny rahavavy tsirairay aby isan'isany. Ary mba iraisiny ny ampelantananao izay vavaka izany dera sy mankalaza voninahitra anao Jesosy. Mankasitrika raha io, saotra Jesosy, saotra raha io. Voninahitra ho anao rery ihany mandrika izay doria, alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra mankasitraka azy tsika tao anatin'izay vavaka mahafinaritra, vavaka fanombohana izay nentiny ranabavitsika Kodanila. Saotra anao dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane hikasika anao ranabavy hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto androany fa tsy zavatra kely reny fa tena zavatra ngeza be. Dia tahiny tompo dia Jesosy hamaly fity. Alleluia. Dia mbola miarabantsika rehetrrehetra ihany koa izay mbola tsy voarabako teo angamba sous-meva, sous-officialy,
Andoandry efa narabaiko teo, izy koa mbola tsy narabaiko teo nefa niditra teo anidry fahazavana efa narabaiko angela io efa mifo dia zay daholo ngamba mbola tsy voarabako eny ary daholo aloha tsika naraka hira anankiray dia ao ariana tility ity zany andraisanao baiboly andraisanao baiboly dia andraisanao toerana tsara fa ian'ny toriteny mahafinaritra tsika rehefa avy eo ny tompo rahalahy Jonatana dia Marie Charline ihany koa tahiny Jesosy alleloia ndao ary ieno iritsika ira mahafinaritra izy ity raha misy olona tonga eto mety mijery an'izao fandarana izao mbola anatin'ny fankafizana ny fiainana dia za te tena aminao fa atao fikon-dalana iray eo amin'ny fiainanao ity fotoana ahafahantsika miaraka eto ity dia isaoran'Andriamanitra raha mbola tonga mikasika anao hatrany anatin'ny tokantranonao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity fa tena tianao Jesosy. Ity dia anisan'ny hira nahakasika ny foko teto amin'ny fandarantsika teto mihitsy satria rehefa mandeha izy ity nainao izy ity dia tsaroako ny fiainako taloha, fiainana tanaty ditra tanaty fiainana ratsy dia nisy fotoana izy ity nasiako nisariko ilay hira fa androany tsy nisariko ny alefa fa ilay tena klipo no alefa dia sika rehetraretra koa hiara-tsiaro an'izany hoe tahaka ny ahoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika, iza moa ianao, iza moa za mba hatondron'ny tanan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Halleloia. Rehefa nitondron'ny tanan'i Jesosy Saoly izay reharesinanana naizy azy tamin'ny fanenjehana an'i Jesosy fa nitondron'i Jesosy dia lavo tamin'ny tany ary dia tonga nikoaka teo an-tongotry ny tompo fa soavan'Andriamanitra izany, tsy ilay fianjerany fa ilay fananganana azy avy eo. Dia ataontsika izany izany fa indra zavatra manina tahiny Jesosy hiama tahiny Jesosy mihaino ny finaritsika rehetra dia mihaino toritentsika rehefa avy eo. Iza moa fa iza moa no tondrony fanondronao ka lavony ankoka ny fokony akieloka raha ny aniko olondratsy raha izao nefa no fihininao ny tsampy ho atratranao fanevateva nefa natahotsy efa ohatra ny tsisy nefa notakariny Jesosy tamin'ny tanany efa maty fanayao efa tola maina mihitsy mbola no velominao velomin'Andriamanitra matsanganao amatsangana zanany ndao iarahira hoe Jesosy mialatsiny fa somary lasa kely ngamba ny connexion antsika izany eo amin'ilay tena mahafinaritra mihitsy ny voanijanona ny connexion. Ilana tsiny amintsika fa ahoana moa ny hanazavana an'izany tao anatin'ny fahatongavan'ny connexion dia misy ny zavatra izay mbola somary ohatry mikorotana kely dia aloha amboarisika kely aloha amboarina kely vetivety aloha ny connexion antsika ilana tsiny be dia be ilana tsiny be dia be fa misy ny zavatra izay somary tapakely mbola mahita tsara anavy nefa nareo any zao mbola mahita ana tsara tapaka kely fa andao amboaritsika kely vetivety fotsiny mahamela anareo avelatsika vetivety.
Miandrikelintsika vetivety mahita be sotra anareo sombaritsika kely vetivety fotsiny miala tsiny indrindra re tompoko a le izy indray tsy afa-ty amintsika fa any amin'ny orange mihitsy le zavatra le olana mitranga orange mantsy ny anay a io mba matanjaka ty amin'ny toerana misy anay a dao avelitsika andramana indray raha mety ary a lasa arytsika fa iza moza no tondrony fanondronao ka lavony ankoka ny fokony akeloka rany aniko olondray ray izao nefa no fihininao ao ny jambeo atratranao ao fa revatevao efa natao tsy misy ao nefa no takarinao indrondavitanao efa maty fanay ao nisy fatolanainao mbola no velominao matsanganao zanakao ao izavutizao nutiavinao sinavutanao iza motitsika ravana malala ny foko nofokotsika filominao sotra jesosy ny fanay masinao tepolonenanao jesosy izavutizao nutiavinao sinavutanao ny foko e ny foko nofeloninao ny fanay masinao tepolonenanao olona maro tatany nefa de vitsy any fa de vitsy any nonotsongainombany anisan'ny notsongaina ngenao zany fiainanany paradisa notsongaintsika saotranao fa mananisany masoran'andriamanitra zany foko sotra asinao jesosy ny foko feno fiadanana santarikolo fitsaharana fanevatevao efa natao tsy misy ao nefa no takarinao indronavotayao efa maty faray ao ndrisy fatolamainao fa mbola no velominao matsanganao zanakao tapaka indray jesosy izavutizao nutiavinao sinavutanao ny foko nofelo afatrantsika dia hiditra amin'ny ten'andriamanitra elanatsiny a elanatsiny fa zay aloha ny zava-misy isorantsika an'andriamanitra mbola afaka ifampahefanevitsika na dia izay aza ny zavatra ataon'le connexion izay efa nialana neny raha izy tsy alefantsika intsony loha fa manjary isorantsika an'andriamanitra ny zavatra rehetra iantolo tentsika avy hatrany tsy ataontsika mampisy olana amintsika akory zany a
mbola afaka mihira foana tsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Androany zany aloha tapaka nira soatran' Jesosy tsika amin'ny zavatra rehetra, fa hotahiny ane ny connexion mandrapatapitry ny fandaharantsika rehetrarehetra tsy asitsika olana mihitsy ny amin'izany tia atsika Jesosy zava-dehibe amintsika zany. Ranabavy Geneviève nandre mananjara ihany koa tahiny tompo ianao ao ihany koa ranabavy aime manambotsoa mamy malala randry tonga soa daholy isika tsirairay avy. Olgaran'Orosoa Jesoa Mahery ranabavy rahavaviny ranabavy Erika mihaja ny anarany Jesoa Mahery dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Hitrafitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Alleluia. Dia ao amin'ny antitoroteny ity dia mivery-leto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Mino finaritra ary tsika tsirairay avy ranabavy Kodaleonia nitorotsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Iny koa ranabavy Suzel fa tonga dia Zador tsy Zador tonga izy tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra mino finaritra dia rehefa tsika miverina eto indray. Tahiny tompo ary ranabavy Kodaleonia anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera, tahiny Jesosy antsika rehetrarehetra mifanaraka izao fandaharana vavy-kafe ambelona izao. Dia misaotra ny Jesosy ary havana satria mbola afaka izara tenin'Andriamanitra amintsika eto ny tenako. Ny tenin'Andriamanitra zaraiko amintsika dia hitantsika izany ao amin'ny Genesisy 12:1 ka hatramin'ny 7. Genesisy 12:1-3. Raha hitantsika izany dia iarahantsika mamaky. Ny soramandry mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Niny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahiny any tany Kanana sy Ezipta. Alleluia, amen. Aroy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano renao, hankany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady tayanao sy alehibe ny anaranao. Ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soanao hafa hanozina izay manozina anao. Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen. Teto zany ry hava-malala dia araka izany tenin'Andriamanitra zany dia atsika tsy maintsy andao ny havantsika, tsy maintsy andao ny tany ny haviantsika. Indrindra atsika ty izay amin'ny tany lavitra ty dia mampahiry atsika ty tenin'Andriamanitra ty, satria Abrahama zany teto nirahan'Andriamanitra hiala amin'ny zavatra tiany, hiala tamin'ny tany mba handeha amin'ny tany nampantenen'ny tompo anazy, satria efa fantatr'Andriamanitra fa any mety aminy, dia fantatr'Andriamanitra koa ny toerana mety amintsika. Fa raha mahay mino anazy atsika dia ataony ny lalana mety amintsika. Tsy tokony alehantsika. Raha ianao sy izaho hiala havana, ohatra na mandeha miasa na mandeha mianatra na mandeha manara-bata zany, atsika zany tsy maintsy andao ny tanitsika sy ray aman-drenitsika sy havantsika, dia aza-kivo fa Andriamanitra efa manomana toerana tsara ho anao izy. Fa mifikira mafy aminy foana dia tsy hamela anao irery ihany izy, tsy havelony miadirery zany ianao raha miaraka amin'ny tompo, dia miantso atsika izy satria misy zavatra tsara koa omeny atsika. Ny toerana tsara omen'Andriamanitra atsika io, ary tsara lavitra toerana nisy atsika teo aloha.
rehefa nanaraka ny tompo isika sady mino, dia nampiakariny antsika amin'ny toerana avo sady mendrika atsika naona ny toerana niangatsika na tany anaty lavaka tany, tsy hitany olona tsy mahay mivavaka atsika na ohatra ny ahoana. Ny toerana nisy atsika taloha raha rehefa vonona nanaraka ny Jesosy atsika, izy no anandatra atsika ambony fa tsy ambany. Izany fa atsika mila manendry tena atsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra no anandatra atsika. Izy no mampiakatra atsika dia aza matahotra atsika ry havana malala amin'ny fanarahany dian'i Jesosy. Tsy misy atahorana izany fa raha misy ny mpanenjika na mamandrika atsika, aza mihemotra izany raha manendry tena atsika. Andriamanitra no mampianatra atsika dia aza matahotra ny fanarahany dian'i Jesosy fa mety misy be dehibe ny andalina reny, misy manasoa anao, misy manaratsy anao, misy maro be eo amin'izao tontolo izao, fa tsy tokony atahorantsika izany. Ary indrindra ny finoana nananan'i Abrahama, satria na dia nirahany Abrahama tena nanaiky ny tany izay nanirahany Andriamanitra azy. Izay alehany nefa ry havana tany mbola tsy hitany ary mbola tsy nalehany, kanefa noho ny fankatoavany Abrahama ny tenin'Andriamanitra izany dia tsy nisalasala izy fa tena nanaiky niraka Andriamanitra nampanaovana azy. Ary io finoana io tena navonjy ry havana, navonjy atsika. Raha atsika moa araka izany finoana nananan'i Abrahama izay, dia tena hoe namonjen'Andriamanitra azy ary nitahian'Andriamanitra azy araka ny teny novakiana teo hoe aminao no hitahiana firenena rehetra ambony tany. Fa raha mandray Abrahama tamin'izany, mety tsy avy amin'ny Abrahama ihany no nitahian'Andriamanitra ny firenena rehetra teto ambony tany, fa avy amin'ny fankataovany tenin'Andriamanitra izay. Ary indrindra fa ny finoanany fen'Andriamanitra izany, ka isika ry hava-malala mila manana izany toetra izany. Mila mitahy ny fen'Andriamanitra, mila mankatoa, mila manantanteraka izany koa indrindra ny finoantsika, tena zava-dehibe amintsika izany. Ry havana indrindra manana finoana izany toetra ato anatitsika, sady mila mangataka mandrakariva ny fanahy masina hampitombo ny finoana ao anatitsika araka ny teny soratany soratra masina dia manao hoe ny finoana izay mitoetra ato anatitsika ao na dia kely aza dia mafindra an-tendrombohitra. Raha manana izany toetra ao anatitsika ao dia eto izany ry havana mampirisika atsika tsy hisy fisalasalana na hihemotra na amin'izay rehetra ny teny no entin'ny tompo tonga amintsika, na dia io asan'ny fanompoana io. Aza satria betsaka ny olona ankehitriny malena misalasala, na dia maro aza ny andro tonga ao aminy. Kanefa ireny raha manaiky ireny atsika, ireny koa anisan'ny fitahiana ho tonga amintsika dia magnasa atsika tsirairay avy izay mbola anatin'ny fisalasalana.
ny fanarahan'ny ten'Andriamanitra zany. Andao tena ankatoavintsika zany ireto antsin'Andriamanitra zany. Izay efa ao anatitsika ireny dia tenianantsika zany. Fa tsika ny tena hoe nahazo fitahina araka ny voasoratra amin'ny teny soratra masina novakina. Raha isika rehefa mandeha indrindra rehefa miasan'ny tombo dia ireny no tena ahitan'Andriamanitra atsika, hitahin'Andriamanitra atsika. Ary tena zahoantsika fiainana be dia be. Dia mino ary amin'ny fahasamina azo izany ten'Andriamanitra nozaraiko tamintsika zany. Misaotra tsika rehetra no nieny teniny mentiko teto androany dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia fiadaniny ho amintsika tsirairay ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaorantsika be dia be raha nabavintsika kodaleoniny tona izay ten'Andriamanitra izay teto androany. Dia Jesosy ane hamaly fitianao raha nabavy. Fantatra fa tsy mora ny manao toriteny tsy mora ny manao toriteny. Ary raha ohatra mahita ny asa mandraraza isanareo any an-tany lavitra any dia mahatsiaro hoe zavatra ngeza be zany ataonareo izany. Ka raha izay olombelona aza moa mahatsapa hoe zava-dehibe ny ataonareo nefa tsy asa neny nataonareo. Maika fa Andriamanitra izay tompon'ny asa dia Andriamanitra ny hamaly fitianareo. Hotahiny Jesosy ane ianao raha nabavy ary dia Jesosy hamaly fitianao. Mahereza foana aza atao sakana mihitsy ny hoe fotoana na ny mety inona avy mety ho sakana amin'ny anaovana asan'Andriamanitra aza avela ho sakana fa ataovy ny asan'Andriamanitra. Mahereza fa Andriamanitra izay esanao any amin'ny mangingina ny hamaly anao any amin'ny mangingina dia ny valim-pitianao efa any aminy. Ary zavatra ataonao iny dia tahaka ny manao bata-drakitra ho anao any an-danitra ihany dia voatahiry ihany ny asanao. Ary ny olona rehetra izay mahery eto amin'ny alalan'ny teny izay entinao dia hifalian'Andriamanitra ao an-danitra ao. Ka dia mahereza dia Jesosy hamaly fitianao dia mahereza. Saotratsika rehetra ihany koa mankasitraka ny zareo rehetrarehetra fa na reny mpandray anjara antsika eto ireny ireo teninareo ireo tena mikanty, tena mandona ny fon'izy ireo mihitsy hoe tena mba voakasika izy ireo dia inona zavatra mitranga dia mbola voninany anao misimisy kokoa ilay izy ao aorianao. Ka dia mahereza mataza dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Alleluia. Ny toriteny netiny teo moa dia ao amin'ny Genesis 12:12. Alleluia. Genesis 12:12 ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no netiny teto tamin'ity androany ity. Ny fanontaniako aminareo vetivety fotsiny. Ny fahitanareo anazy miovaova tampotampoka ngeza be ilay sary tampotampoka kely sa hoe ahoana. Fa ny fahitako aty amin'ny rotoroko aty ohatra miovana ilay tonga dia eto fotsiny ny hita ilay hita ohatrany mahazatra. Miovao hoe ny fahitanareo anazy sa hoe sary mitovy amin'ny angezan'ilay sary zany sa miovao hoe tampotampoka lasa ngeza be tampotampoka lasa kely. Zay mba tiako anontanianareo satria ny zavatra hitako aty dia somary miovaova. Aio saotra tojo. Eny ary tsy haiko moa izay mahatonga an'izany fa dia entintsika amin'ny tsy miova ny raha nabavy ny anahelina miovaova. Samy manana ny azy fa ny akoaty misy ilay miovaova tampoka. Io zao zako ilay ngezangeza ny loha ngezangeza no hita dia avy indray miova lasa kelikely. Ny anzy lamony tsy miovaova. Tsy miova ny eny be. Saotra antsika rehetrarehetra tahiny tompo. Normal tsara ny ateo izy Jesosy mahery.
napavy raha vavin-dranam-bavirika eto moa dia efa ho avy ny fotoana fetin'ny taranaka mihitsy eto fa samy mitondratondra havana daholo dia mahafinaritra mahereza mitondra olona ao amin'i Jesosy eto ny havanao invité ny havanao alleluia misy miovaova zany nareo misy tsy miovaova tsy hay moa izay mahatonga an'izany fa dia miova matetika nge ty Facebook tsika ty ny sasany ary tsy mihetsika ny sary miovaova ny Angelina eny ary vakiko ary ny tenin'Andriamanitra ny soramandry dia izao manao hoe famin'ilay Genesis 2:12 teo ny soramandry dia manao hoe ny natsoan'Andriamanitra ny Abrahama mbola Abrahama aloha izy fa tsy Abrahama ny natsoan'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vainana tany Kanana sy Egypta ny niantsoana samy manana fotoana samy mandalo eo amin'ny fotoana io ny olona rehetrarehetra eo amin'ny hoatsoan'Andriamanitra io amin'ny hoatsoan'Andriamanitra io ny olona eto an-tany mandritra ny fahavelomany dia tsy maintsy andalova ny antson'Andriamanitra na dia indray mandeha teo amin'ny fiainany ary fa ao ny manohana ny antso ao ny tonga ao ny tsy tonga fa teto aloha isaorana an'Andriamanitra fa tonga i Abrahama ary raha tsy nanohana ny antso Abrahama dia tsisy ninona niova teo amin'ny fiainany fa ny fiainany ihany ny fiainany teo amin'ny ray aman-dreniny teo dia tsy fantatra fa izy tantara nomboka iova mantsy eto ary tantara lava be mitoehatra ty amintsika satria nisy lehilahy anankiray natsoana dia nanaiky alleloia ianao io atsoan'Andriamanitra io amin'ny lafin-javatra maro misy zavatra atsoan'Andriamanitra anao mahatonga ny fiainao mbola tsy miova dia mbola tsy nanohana an'ilay antson'Andriamanitra ianao fa andonitsika nohana ny antson'Andriamanitra fa manova ny tantaram-piainantsika ny fanohanantsika ny antson'Andriamanitra manohina ny antso alleloia amen tena mangirana be marina zany androko zany hitako eto hoy ten'Andriamanitra hoe aroy Jehovah tamin'ny Abrahama zao zany le fisehoan'ilay antso mandehana miala amin'ny tany niavanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao zay le antso hafahafa tsy hoe avy tsy hoe ary zao miantso zany hoe avy avinga ianao eto hoe dia manantona fa ny antson'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mandehana zany hoe mandehana any amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao misy rendez-vous zany eto fa le rendez-vous tsy eo Andriamanitra zany te hiona amin'ny Abrahama fa tsy mbola eo ny tian'Andriamanitra iona misy toerana mahavariana ohatra zao hoe samy eo amin'ny toerana anankiray miona matoa ndresaka teo izy i Abrahama sy Andriamanitra dia teo zany Andriamanitra iny ary tsy nitenenan'Andriamanitra finarany tsy tonga dia nanaovan'Andriamanitra zay tokony natao teo ohatrany tena hoe ndana miala eto ianao dia misy rendez-vous antsika ary ho teneniko anao ary rendez-vous nasenana anao tonga aloha dia hetsika ny nasen'Andriamanitra nataony Andriamanitra rehefa hiantso any Abrahama dia tonga aloha dia
nasen'Andriamanitra nakatoy Abrahama mandehana baiko zany zay le antson'Andriamanitra mandehana zany hoe miainga ataovy zao zavatra zao ny tsy fankatoavana an'io de fandavana ny antson'Andriamanitra raha ohatra zany Abrahama tena hoe za tsy andeha ka de tsy nanoana ny antso Abrahama ary tsy nanovany ninina teo amin'ny fiainany tsisy ninona niova ny fiainany raha tianao hiova ny fiainanao anoana ny antson'Andriamanitra ianao de fankatoavana aloha ny ilainany aminao voalohany zay ny angatan'Andriamanitra amintsika voalohany fankatoavana mandehana ary io fankatoavana io de mankatò zavatra tsy fantatra ianao ary eo ny ilanana teo finoana mila finoana zany tsy mora zany hoe mandehana fotsiny anao mandeha ho aiza mbola tsy fantatra vo teneniko anao inona ny alany Abrahama eo misy confort eo amin'ny taniny ny havany eo amin'ny tranony rainy matetika tsika ny andray rehefa ty andafy aty de misy zavatra tsy mety nataon'olona tsindry azo lena ty tsika na misy zavatra de inona zavatra tsarotsika voalohany te ambody any amin'ny tany koa any amin'ny tany koa tsy ohatry zao sady zany misy olona rehefa le vao tonga aty reny de mbola manimanina ny an-tanà de vo misy zavatra kely zaody leo be zaody satria maninona any amin'ny taniny teny anao mieritreritra mihitsy hoe tompon'ny taninao ianao de mahazo aina kokoa ianao manana toko kokoa ianao rehefa eo amin'ny taninao eo amin'ny tranony rainao any an-tanàna tompo-tanàna marina patratra zay za ody finy io lefa nampahirezina te za raha andeha mody hapa-kivy eto za moa de miteny foana aza mody ampaprisika ny olona mihitsy miteny aza mody aprisika ny olona koa ny an-tanàna miteny hoe mandehana ty andafitra misy ny azo atao fa mafy ny fiainanao a Madagasikara mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany zay ho asehoako anao tian'Andriamanitra hiala hoe Abrahama satria zao aorianan'io ho ten'Andriamanitra de faharoa de atonganao firenena lehibe sady hitanao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao ary anozona zay manozona anao ary amin'io hitahina ny firenena rehetra misy zavatra zany tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainany Abrahama misy zavatra ataon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainany Abrahama saingy zao tsy tiany atao eo io tsy tiany atao eo amin'ny toerana io fa maninona tsy mety aminy tsy mety aminy ry havana malala tsy eo ny mety aminy ary Andriamanitra mifidy toerana fahana amin'ny tany io afaka anteny Abrahama ataovy zay tokony ataonao Andriamanitra fa eto any ny mety amiko izany hoe tsy mety amiko eo misy toerana alleluia tiako andehananao de andry nanaovako ilay hetsika andry no atongavanao firenena lehibe fa raha eo anao tsy ho lehibe zay rehefa mampiofana manoronorevitra ny zandry miditra amin'ny rana-bavilalany ndray zao tamin'ny tsofina rano izy de anisan'ny toerana hevitra tahaka izany manao hoe ny olona rehefa hanambady de ny zavatra ataony voalohany de tokony miala ao tokantrano ray aman-dreniny tsy ahalehibe ao mihitsy nareo tsy ho tonga lehibe ao mihitsy ianareo raha ohatra nareo mbola mijanonao ary Andriamanitra rehefa hanao zavatra angezabe amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy ho nivoaka eo iny olona iny aseny miala eo iny olona iny
tsy tian'andriamanitra mihitsy tsy fangaroaro hoe ho ataoko firenena lehibe ianao a mety hiteny ny dadanao ry abrahama hoe no ny amiko ny dadany abrahama de olona nanan-katao nefa ny andriamanitra te anao an'ny abrahama ho manan-katao de tian'andriamanitra tena tanany madiodio tsisy ifandraisan'izan'iza no analehibe azany ny tanany abrahama ny fiainany abrahama ary fomba an'andriamanitra io miantso olona andeha hitoka eto mantsy de natao ohatrany hoe lasa hitoka-mony ny abrahama eo daholo ny avany eo ny rainy fa nasiana ny ala teo izy ary za te teny aminao androany fa fomba fiasan'andriamanitra io ohatrany nataon'andriamanitra mitokatokany ery amin'ny sisy tosy ery zany ianao de ozy nira mo mampalahelo kely aloha io le tenenao mampalahelo kely fa ianao za mieritreritra mampalahelo kely zany fa eny mihitsy no ampahitan'andriamanitra anao ny atsapahanao fa tena mitombo ianao rehefa anao zavatra angezabe andriamanitra de anao zavatra amin'olona anankiray de tia misy ny olo iny ahataka kely tanao misy jamba tamin'ny Jesosy tao amin'ny baiboly tao etsika tena androandra midika marka koa misy an'le tena marka toko 9 misy ten'andriamanitra manao hoe marka toko 9 ngia de ny 12 vakitsika Solamandry nampahiratana Jesosy ilay lehilahy jamba anankiray tao Betsaida ary tonga tany Betsaida izy aminaran'i Jesosy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'ny Jesosy ka nangataka aminy anendry ilay jamba ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna tanao tsy teo ny nositran'i Jesosy fa nentin'ny mivoaka zany hoe nitokana nentin'ny tokana kely tery mba ataony miavaka ho hitan'ny olona fa jamby iny nentin'i Jesosy teny fa mahiratra iny miverina avy any ny fiainantsika ngeravana de ohatr'izany ianao aza kivy manomboka hatramin'ny vavahana ohatra manomboka mitokatoka-moniny zany ianao fa andriamanitra tena manala antsika mihitsy aloha amina tontolo anankiray izay nisy atsika izay tsy nitombotsika tsy nafahantsika nietsika tsy nafahantsika nanana inana iny mbola nifangaroaro tamin'izao tontolo zao esolon'andriamanitra mihitsy lo ianao rehefa esolon'andriamanitra ohatr'izay to de manara rehefa esolon'andriamanitra ohatr'izay tonga de matoki fanalehibe anao andriamanitra zay tsy hoe atonga anao olo manyrery verirery any ny tenin'andriamanitra de zao mahatonga anao firenena lehibe sady tahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ohatrany hoe mampisaraka fianakaviana tokoa ve ary andriamanitra ohatra manasaraka any izy aloha amin'ny voalohany ohatra manasaraka any aloha izy amin'ny voalohany ka teto tena nanasaraka mihitsy mampisaraka mihitsy izy teto tianao zavatra izy ary zavatra tsy ampahitanana zavatra tsy ampahitanana afahanao matsapa hoe raha tsy andriamanitra tsy ohatr'izao ny fiainako tsy dada tsy neny fa Jehova momba ny Jehova daholo nge teneniny teo mandehana fotsiny aloha miala amin'ny tranony rainao sy ny renao any amin'ny tany zay asehoko anao manomboka eo de etsika avy amina asehoko anao de ahatonga anao firenena lehibe za daholo izy andriamanitra hitahanao alehibe ny anaranao za daholo izy andriamanitra manomboka eo tsy dada tsony fa za alleloia fa mba hahatonga an'izay de mila manaiky satria ny amin'ny andiny mpahifatrany de nandeha Abrahama arak'izay nilazain'ny Jehova taminy ianao ve androany andeha sa tsy andeha andeha ve ianao sa hijanona raha hijanona ianao sy maninona fa mbola eo amin'ny dada ihany ianao mbola eo amin'ny tany havanao ihany mbola eo amin'ny tranony rainao ihany velona nge anao fa tsy eo maty saingy tsy ampy an'andriamanitra mahita anao velona fa ny zavatra tena ampy an'andriamanitra mahita anao miahalehibe ny mahita anao mitombo ny mahita anao verina avy any anao fitahiana ho an'ny firenena ny dadanao fitahiana ho anao fa ianao raha miala eo fitahiana ho an'ny firenena ary mbola nijanona teo amin'ny dada ianao de fitahiana ho an'ny dada ihany koa ianao raha hoe tena farak'izay betsaka
raha tsy mbola ianao ndray ary mbola tena mba hoe tany anankiray ary dada mba hivelomako niala teo di Abrahama niainga zéro ary zany le teo fatokinan'Andriamanitra niainga zéro fa tsy mahakivy ny miainga zéro miaraka amin'Andriamanitra, tsy mahakivy ny mandao ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsoin'Andriamanitra ianao. Ianao mieritreritra iny ngeza, tsy ngeza iny, mbola alehibe ny anaranao Andriamanitra, mbola alehibe ny anarany Abrahama Andriamanitra. Halleloia. Araka tehitanao misy rehefa fomba ny olona ao Baiboly zay miatak'izay rehefa te ahita ny tavan'Andriamanitra ao amin'ny Samuela ngeva titsika Samuela voalohany ny andohan'ny tantaran'ny Samuela ngera vanaka ohatr'izany inona zavatra tranga momba ihana tsy ama fa ihana hana etantsika mantsy misy yama izy ndray tsy momba izy efa lehibe ary ny zanany Elioty fa ihana nanana problème izy tsy niteraka izy ny olona niteraka izy momba de miaraka eo amin'ny fiainan'ny olona eo fa zao ny zavatra nitranga nandray fanapahan-kevitra ty vehivavy ty. Samuela voalohany toko voalohany andininy hoe vakiko aingakaingana be mihitsy hatrany amin'ny voalohany de azontsika tsara ny tantara ho an'izay mbola tsy namaky ny naterahan'ny Samuela sy ny nanolorana azo an'i Jehovah. Andininy voalohany anisy lehilahy Efraimita anankiray avy tany Ramataima Zofima any amin'ny tany avoan'ny Efraima. Elikana no anarany, zanaky Jeroama, zanaky Elio, zanaky To, zanaky Zofa. Amin'ny nampirafy izy. Ana no anaran'ny vadiny anankiray ary Penina azafady no anaran'ny vadiny anankiray ary Penina nananjanaka fa ana kosa tsy mba nanana. Ary raha lehilahy niakatra sy ataony nakany amin'ny tanànany hivavaka sy hamonjy zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah tompony maro tao Silo. Ary tao izy mirahalahy zanaky Eli sy Ofni sy Finiasa mpisoron'i Jehovah. Ary tamin'ny andro namonoany Elikana zavatra tao fanatitra dia samy nomeny anjara ray avy Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra fa ana kosa nomeny anjara androa satria izy no tia nefa nataon'i Jehovah momba. Tian'i Jehovah nefa ny momba ahon'izany. Ary ny rafiny dia nanorosory azy sy nampela azy mafy noho ny nanaovan'i Jehovah azy momba. Ary zany no fanaony Elikana isa taona raha niakatra any an-tranon'i Jehovah ana. Ary zany koa no nanorosoreny ny rafiny azy ka nitomany izy sady tsy nety nihinan-kany fa latsalatsain'ny olona satria momba. Mety latsalatsain'ny olona ianao amin'izao fotoana izao. Mety mahanorosory ianao mihitsy ny ataon'ny olona anao satria misy zavatra ananan'ny olona fa tsy anananao. Misy zavatra ananan'ny olona fa mahaory anao. Zao mitady dio mbola misy Andriamanitra mena antsika eo ambony eo. Ary io Andriamanitra io, Andriamanitra afaka mihaino anao. Ianao mihaino anahy io androany. Mety misy zavatra tena irin'ny fonao ananan'ny olona, ianao tsy manana. Manana finoana fa manana an'Andriamanitra ianao. Ny ananan'ireny olona ireny voafetra eo amin'ny zavatra izay nananany fa ny anao tsy voafetra satria ianao miandrandra an'Andriamanitra. Andininy fahavalo dia tomany satria dia tsy mety mahinan-kanina izy. Fa Elikana vadiny nanao taminy hoe Riana, nahoana ny tomany ianao nahoana tsy mety mihinan-kanina ianao? Iny tondrana chocolat, tondrana gâteau, tondrana pizza. Nahoana ny malahelo fo ianao tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka folo miralava sady mientinentina eo alohan'ny fitaratra. Tsy ianao ny ilaiko izy, tsy ianao tsony fa efa mila zazalaza. Fa eto tena zavatra ngeza be. Andininy fahasivy. Ary rehefa ninona sosotra tao Silo izy dia nitsangana any. Dia nitsangana. Zany hoe inona zavatra tranga? Ny olona mihinana sy misotro fa ihana nitsangana dia nandeha niataka tamin'ireo olona ireo. Ny azo ndraiky fanapahan-kevitra natao tsy Andriamanitra ny antso azy hoe mandehana mialahy amin'ny finanankanina ianao, mialahy eo amin'ny vadinao sy ireo fianakavianao dia mandehana any amin'ny tempony satria niainga teo izy dia nandeha. Ary rehefa ninona sy nisotro tao Silo izy dia nitsangana ihany ary elo mpisonina nipetraka teo amin'ny Saint-Denis natoram-baravarana ny tempolin'i Jehovah. Ihana
dia raha rehefa nahy indrindraka nivavaka tamin'i Jehovah sady tomany teny tomany nankaiza zany izy niala teo ihana nandeha nitokamonina nankany am-piangonana izy nandeha nampitokana ny tenany izy nay zany izy mihitsy nanapa-kevitra tsy niandry an'Andriamanitra teny hoe ry any miala mitany ny vadinao sy ny rafivavinao dia mandehana ny antempoly fa izy mihitsy ry avana no nanapa-kevitra ampitokana ny tenany. Za tena miteny anao fa ilaina ny fitokanana, ilaina ny fitokanana, ilaina ny fialana misaraka amin'ny olona raha tianao no omban'ny Jehovah Andriamanitra anao. Dia tany izy nandeha nadinoany ny fiarahana tamin'ny olona ary fantatr'Andriamanitra ny zavatra nataony, natokan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly satria hanao zavatra lehibe ho azy Andriamanitra. Tsy hitany teo amin'ny finanankanina niaraka tamin'ny olona ny zavatra nodidaviny fa tany amin'ny Jehovah no nodidaviny haritany tany. Nahazo zazalahy izy, toejazan'ny Samuely izy, taiza nahitany an'izany teny amin'ny fitokanana niala ny saraka. Ry havana na Jesosy aza nge ry havana andeha hanao asa lehibe hanehoan'Andriamanitra ny herina nandritra ny 3 nandritra ny azavady nandritra ny 3 taona sy tapany mitokana mahara Tito 4:1 Jesosy nentiny fanahy tany any efitra lavakitsika izay teny zay Mateo 4:1. Alleluia. Mateo 4:1 ary Jesosy dia nentiny fanahy nakany any efitra mba halainy devoly fanahy dia fingeza be ady be tena ady goavana ny tany fa fandresena ny ezinezana tany mitokana ny ala tamin'ny olona saraka tamin'izao tontolo izao Jesosy nakany any efitra fa tany nafian'Andriamanitra azy ny hery ahafahany nanao ireo zavatra rehetrarehetra izay tsy takatry ny saina tao anatin'ny 3 taona sy tapany. Ry havako, nanetsika matahotra izy Andriamanitra hoe mialahy mandehana mandao ny taninao sy ny tanin'ny rainao sy ny tranon'ny rainao dia mandehana any amin'ny tany izay tsy fantatrao, tany izay asehoko anao. Dia betsaka ny olona tsy sa manaiky an'io, betsaka ny olona tsy sa mandeha tsy matoky an'Andriamanitra. Fa za androany teteny aminao amin'ny fotoana ianao ohatry ny atokan'Andriamanitra rery zay, tsy atokana ho faty taka ny sanatria taka ny liona antitra na alika antitra ianao. Ny liona antitra moa tsy manahary tena rehefa fatany tsy afaka intsony izy dia mandeha any alavitra izy mandrapahafatiny any. Fa ianao tsy zany, ny anokanan'Andriamanitra anao hiala eo dia mba hatonga anao ho lehibe, hatonga anao ho fitahiana ho amin'ny firenena rehetra, ahafahan'Andriamanitra miainga miaraka aminao, manorina zavatra miaraka aminao. Za rehefa tao anatin'ny ady 10 taona lasa dia niasako miasa amina fivarotana tomobile vaovao reny dia izao ny zavatra nitranga. Nisy zavatra fisarahana anankiroa nataon'Andriamanitra teo aminay aloha izay mivady ireo teo anivon'ny fianakaviana. Vanomboka nivavaka ohatran'izao zay niditra amin'izao araka ilay toriteny omaly niditra tao anatin'ny fitandremana zany fahamarina zany hoe tandrina sabaty sy ny zava-badiana sy ny sisa. Dia ny zavatra nitranga tafasaraka ho azy tamin'ny fianakaviana, tafasaraka tena nisy fisarahana kely mihitsy aloha dia lasa mitokana. Ary za mampahay anareo androany fa zay tamin'izany tao anaty ady na sakafo hohanina aza tsy nisy. Tamin'izany ilay tenenina anareo hoe misy fotoana nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nananany mihitsy mampino na fahaizana mahandro sakafo fa anana sy voatabia, anana sy sira sy
tsy haiko aby zay tsisy hena tsisy mena tsisy ninona tsisy tongolo tsy haiko fa mbola ny sakafo ihany satria tena tsy nisy nininona teo am-pelantanana. Misy fotoana miantso ny fianakaviana, manao ahoana nareo ao? De tamin'ny voalohany aloha tena sahirana zay mba jereva de tonga avany misy manaritra sakafo de mihinana matsirotsiro eo fa izao nanomboka nilaza tamin'ny fianakaviana zay ngereo tefa mivavaka sabata zao de nanomboka tsy levo ny vavon'ny fianakaviana zany ary zava-nisy zany de sady manaritra n'le sakafo ihany no ohatran'ny somary hoe inona ary ty ataonareo ty tsy mihinana inonareo tsy mihinana kisotsony de any heriny mivady de zao manontany olo manao anareo ao ary mba hanano zany ambopo zany da te hijoro anao sy mamaly zay milamina zay ka inona moa de hoe milamina eo zary raha misy hoanina fa misy hira anankiray zay hirany tambola kely izy nareo nainanty te tsy aleo hoe mianatsisy roma amin'ny ravo manga kely sy patsa fa tsika aloha tsy mihina patsa toy zay any amin'ny havana ny pitoloha fa raha indatso izy le hira zay tamin'izany zay mbola kely de nifidy zay nitokana rery tao tena teneko anao mampinona mety matadity fa eo amin'ny heritaona mahery tsy niditra ny tokantranonay intsony ny fianakaviana noho ninona no zay niova lasa niova ohatr' zao de nenako anao ngeravana mba tamin'izany ngeravana ny raiko vao nare hoe mivavaka sabata narary zala tokana de ohatrany hoe tsy haiko io zany zavatra anatin'ny tao anatin'ny saina zay mihitsy le izy mpambeazana fitahina i mihitsy le pira raha mihitsy tena tsy sakany fianakaviana zany hoe hoay rato natokana tokony hamely maso ny fianakaviana ny amin'ny fiangonana ndehibe any amin'ny fetiny taranaka sy ny sisa vadika ny amin'ny mbola tsy nisy zay vady reny nge zao mba hoe ohatra zao hoe vavaka tandrinandro sabata sy tsy mihinana zava-badina sy ny sisa zany amin'ny fianakaviana manontolo zay mivady rery fa vao be amin'ny olona zany de mandeha ny any ndray ny fanontaniana sy ny latsalatsa kely madinidinika nareo koa vety mba ilana am'izay de zao manao ny nareo ao amin'ny lamina tsara ka tsy milamina ka vola 500 atao zay avitan'ny sakafo amin'iny vola 5,000 sady angalana essence ny moto entina miasa no zany mety pidinana vonoana amin'ny moto tsitsy lasotsy fa na hainao maly mime fotsiny aho maheno publicité any amin'ny radio hoe 120 € zany zao raha hoatsika raha te ahitsisy lasontso zany nareo am'izao fiakara lasontso zay de mandoa 120 € any amin'ny auto école de ampianarina mitsitsy lasontso mime fotsiny aho voafiry 5 taona zay de efa nahino tsitsy an'izany fa zao tiako tenenina manao any nareo ao milamina tsara zay ka tsisy olana tsisy ka ny tena marina nanaiky mihitsy no atokan'Andriamanitra ianao manaiky mihitsy no atokan'Andriamanitra fa izy zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao raha masao ny olana mantsy be deabe ny tsy masà satria risika be io zavatra idirany Abrahama eo amandy any amin'ny tany zay tsy fantatro akory le tany fa de andeha fotsiny ianao zay nefa miaraka amin'Andriamanitra mitsambika mikipy zay ny atao hoe finoana tsy fantatrao zay ao aloha ao fa fantatrao fotsiny hoe iza ny arahanao alleloia raha olombelona no tena ndao any amin'ny tany zay tsy fantatrao hoe etiko any nareo marina raha mba handeha tsy handeha fa saingy Jehova no niteny de za handeha alleloia satria efa misy ohatra ngeza be Genesis 12:12 Abrahama no lalana antsika Abrahama rain'ny maro izy tamin'izany Abrahama matsy ray avo na rain'ny maro ny dikazany Abrahama lasa izy nandeha teo anivon'ny fianakaviana ohatra nitokana kely zay mivady za koa tany anivon'ny fiasanako ny fiasananay dadasika be zay de samy manana birao eo de hatram'izay miasa ianao
eo de miaraka mpiaramiatsa reo de miara mety miara eo resaka de fa vonanomboka ny vavaka 5 taona lasa nidina ny baiko avy any amin'ny DG-nay hoe irado ovaina asa niova asa ary avana malala tam'izay tsy mahakeo am'le braoko tsony fa lasa asa mandehandeha lasa asa mandehandeha de mahavariana sady mahafinaritra fa lasa mandeha miasa ozy nareo rehefa miasa za rery manao ny asako any tsisy nizaniza tsy mety anizaniza tsony be de be ny mpiaramiasa taminay tam'izany netrehitra fa tsy miaso atsony azy satria ny ato mba fantatrao ny olona miditra amin'ny 5 mirava amin'ny 12 miditra amin'ny 2 mirava amin'ny 9 de za tsy eo mihitsy fa ny asako lay de ohatr' zao any amin'ny 7 any vao tonga ao de miona amin'ilay patron anay de midinidinika de lasa mandalo ny ampiasana kely fotsiny tena tsapako mihitsy hoe natokan'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra nakany amin'ny sisiny zany de tsy tafaraka tamin'ny olona tsony lasa nanomboka vao ny vavaka de ohatrany tafasaraka tamin'ny namana sy ny cousin sy ny cousine ohatrany tsy mandeha fianakaviany zany tsony satria ohatra manomboka tsy de mahita tsirony tsony koa ianao am'le zavatra zay nampisy tsironao taloha aza mata ohatra ny andeha tokamonina kely ianao rehefa tenenina atsoin'Andriamanitra fa ny zava-mahafinaritra de zao tao anatin'ny asako tao nomboka ny tafahafahana de ny ato am'izany fitaiko amin'ny telefônina daholo tam'izany de efa nanao télétravail ngambany tena fitaiko amin'ny telefônina daholo ny asako de inona zavatra ndra za koa vitsy kely ny fotoana nesako tam'izany fa nanomboka afaka nanao asan'Andriamanitra nefa ny fitahin'Andriamanitra ny engeza arakaraky ny fotoana kely nesako ny tombon'ny fitahin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana zao ry avana malala tonga ny fotoana heritaona sy tapantaterina angamba miverina tafahoana indray ny fianakaviana tsy kely no ny teo aloha ry avana tena hitany vaingana azony tsapainy tanana ary nigagan'ny olona ny fomba namohan'Andriamanitra ny fiainana rehefa tao anatin'izany fotoana zany ny sarahanay farany tamin'ny fianakaviana sy ny nahitany olona nay farany teny anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa izay mbola resy mbola reraka mandeha moto zay tam'izany de fitikely io mbola kely atao eo ampovoany na andro mangatsika na aviana de moto nentina iny zay mivady zay teny mianaka mandeha moto kely tonga hatray zay mandeha vavaka tendrombohitra mitotototona moto iny fitikely iny mbola kely ao ampovoany mivady ao mandeha moto zay ny nahitan'ny olona nay farany taka ny nahitan'ny olona farany an'ny Abrahama olona tsy de nakaiza olona mbola teo anivon'ny dada sy neny fa nisy antson'Andriamanitra ny teny hoe Abrahama mandeha miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao de nandeha izy zay koa nandeha ary ianao koa tokony andeha halleloia miainga de sahi miala manokana amin'ny tenanao hiala amin'izao tontolo zao fa raha mbola eo tsy mbola afaka hitahin'Andriamanitra misy tontolo tsy afaka hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika mihitsy ohatra ao anatin'ny zay zao taloha efa niova foatra zao zay mipetraka izay tamina toerana anankiray de efa mipetraka eto amin'ny toerana io zay ao amin'le ambany zay no fa n'le étage anankiroa première sy ny 2e étage de ny ao amin'ny rez-de-chaussée bara amin'le toerana bara varotra toka de ina zavatra mitranga fofotoka tena ratsy reny hirahira tena tsy fandresan-dreny no herinao isan'andro misy fotoana tena de hivavaka de mifidy efitra anankiray any farany ary mihitsy any mangingina fa hanao mihaino
ambadika ny eo misy mpanamboatra fatapery zay no ivavaka mba te hifandray amin'Andriamanitra na teny ratsy sy fofotoaka na ifatapery volana zany ry avana ianao vo matory amin'ny alina le mpifanao fatapery manenjika trosany ao vo amin'ny dimba reny lesy tsy hoe kapoka mafy na fa ohatrany kapoka tena aza mba mipelaka akaiky mpanao fatapera ihany de famaly ny teny ratsy sy ny hirany zany sy ny alibavaka kely mba ataonay isaky ny indray mandeha isam-bolana ny ala tany zay satria nentin'Andriamanitra ny ala tany satria misy zavatra mihitsy ary za miteny anareo androany misy toerana tian'Andriamanitra hitahina anareo fa mety tsy eo amin'ny toerana misy anareo mba hatsaro mety misy tokantrano amin'izao fotoana zao mety amin'ny alina ohatr' zao misy vavaka fembena de aleloia sy amainina ny anao fa rehefa toute la journée tsisy afa-tsy mety hiran'izao tontolo zao teny tsy de makaiza fiainan'izao tontolo zao ny ainanao mbola tsy afaka hitahin'Andriamanitra anao i toerana io za miteny anao an'izany fa Abrahama tian'Andriamanitra ho tahiny fa fantatrany vava tsy mety aminy eo amin'ny toerana io nasian'Andriamanitra ny ala izy aza matahotra etin'Andriamanitra ny ala tany Pasika zay mipetraka tamin'izany tany Pasika de mbola misy an'le fofona malotonombo koa amin'izany mafy ratsy zany toerana zany indray aloha hoe fa tonga tahiny tompo alleloia ravana meteza anao hialo ndao hialo meteza ho atokan'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra tena te analehibe ny anaranao fa gaga ny fianakaviana eritaona sy tapany taty ariana satria zay 4 mai 2008 zay mivady natao batisa nanomboka mivavaka zay marsa 2007 fa 4 mai 2008 zay natao batisa de nainvitenay ny fianakaviana tao anatin'izay fotoana zay nisy fotoana elabe tsy nifankahitana fa zay kosa nentin'Andriamanitra nitokana alleloia ary Andriamanitra ao rehefa mitondra anao hiala eo de analehibe anao izy gaga ny fianakaviana izy ny olona tomobilin'izy io indraminareo tomobilina io ka gaga ataovy sireo izy ny olona satria nahitana ny farany moto kely zay teny mianaka na avirana na mangatsika moto kely fa tao anatin'izay fotoana ilaila tsy mifankahitana zany fa nanalehibe ny anaranay Andriamanitra halleloia zavatra nitranga hitan'ny olona am'izay fa tena natafita le fivavahana inona am'izay ny zavatra nitranga ho ten'Andriamanitra sady hitahanao ngezabe zay alehibe ny anaranao de ho fitahina tokoa ianao fitahinao an'izy tsy fitahinao anao tsony fa ianao mihitsy nefa fitahina alleloia anomboka miteny an'izay fianakaviana na ny namana orisy mivady mba hito ambavaka tatetika misy havana anisany nanenjika ny fivavahana zao fivavahana izao fivavahantsika zao anisany nanenjika fa niditra hôpitaly handalo opération izany natsoa izy ianao mba hitondram-bavaka zay mivady hitondram-bavaka le olona zay nenjehana ny fivavahana zay ataony manahoana moa ry havana nahoana moa nisy olona angatambavaka aminao raha tsy sapan'ny olona fa mahery ny Andriamanitra ao anaraka anareo zay ozy ny olona fa mahery ny Andriamanitra reo halleloia ary za tapahiranao androany matokian'Andriamanitra ianao aza matahotra anao zay nge ry havana tenenay anareo ny ala tany Madagasikara zay efa mianaka tena teneniko anao fa tsy fatan'iza no avy aty andafo zany nahoany fa nilozana ny zavatra rehetra tany Madagasikara nilozana ny zavatra rehetra tany fa satria tonga fotsiny ny antso
mandehanany amin'ny tany miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny taniny rainao dia mandehana akany amin'ny tany izay asehoko anao fa tsy fantatrao. Anjambany fotsiny ho any Fransitsika aninany anao asan'Andriamanitra. Zay tena nenareo fa ny zavatra nandehananay aty tsy anangona euro, tsy mba tao anatin'ny sainay mihitsy, zany hoe rehefa miarany Madagasikara dia tsy maintsy hoe andao any fa any matavavoaka amin'ny fiainana any tena misy asa any fa tsy mbola mba tonga tanatin'ny sainay mivaly fa ny ialànay tany dia tsotra hanao asan'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana tsy fantatra. Hoy ny olona rehefa hiala tany zay tamin'izany, nareo raha ho aty ajanony io fivavahana io izy ny avana fa aty tsisy an'izany aty, tsy mety amin'ny olona zany. Aike mety amin'ny olona ihany le izy tsy fantatra dia anahoana no any andao fotsiny. Rehefa Andriamanitra miteny hoe mandao dia andao. Anjambany ary havana aza matahotra ianao manana matoky an'Andriamanitra ianao fa dia hitondra anao Andriamanitra. Tiana lehibe ny anaranao io Andriamanitra fa ny olona ianao tsy mety matoky fa nahazo antso ianao fa sarotra aminao no mitoky amin'ny Andriamanitra izay mbola tsy fantatrao. Fa efa mba manana ny Abrahama kosa tsika aloha sorony. Abrahama inge tamin'izany vao nafantatra an'Andriamanitra, nisehoan'Andriamanitra dia niteneniny andao andiny faefatra dia nandeha Abrahama araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy. Tsy fantatra hoe ho aiza fa hoe andao fotsiny andeha andao. Iza no miantso? Olombelona ve? Raha olombelona firy izay olona diso fanantenana izay tenen'ny olona hoe andao aty andafy, andao fa mety any zay fotsiny jerena. Fa tonga aty ianao tena tony mijery azy tokoa. Fa rehefa Andriamanitra no miteny, iza no miteny anao hoe mialà eo? Jehovah Andriamanitra. Amin'ny alalan'ity toriteny ity, Jehovah Andriamanitra miteny anao mialà eo amin'ny toerana misy anao io dia mandeha any amin'ny tany izay mbola tsy fantatro. Any no hitahiko anao, any no nalehibiazako ny anaranao ary ho fitahianao. Ary ny zavatra tena mahafinaritra fa manohana an'ilay antso ianao dia miova ianao, lasa olona hafa mihitsy ianao. Na ianao olona mahafinaritra be mihitsy ho an'ny hafa fa olona mampatahotra be koa ho an'ny hafa. Ny antony dia izao, ho fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soa anao ianao zany lasa olona mahafinaritra mihitsy manisy soa anao. Izay manisy soa anao tonga dia tahian'Andriamanitra. Zany hoe lasa ianao mihitsy le ifatohana. Ary tandremo aza manozona olona mandeha miaraka amin'Andriamanitra fa raha misy manozona iny dia Jehovah mihitsy indray manozona an'iny. Ary nefa dia izao aminao nitahinany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tena teneniko anao fa taty aoriana manaikitra ka kely ny Abrahama mihitsy ny tanana mieritreritra Jesosy raha tsy nandeha tamin'i Jehovah, raha tsy nandeha tamin'iny tsy ohatr'izao. Raha tsy nandeha tamin'iny tena hafa. Mahatonga anao mbola tsy miova eo ianao mbola tsy mety miala eo. Misy toerana efa hitanao na ianao ary mahatsapa hoe tsy mety amiko ty toerana ety. Toeram-pahotana, toeram-pahalotony tsy mety miala eo ianao fa dia eo ihany ianao mangatabavaka, eo ihany ianao miandry an'Andriamanitra sa io miala eo. Raha te ho lehibe ianao, tianao ny analehibiazan'Andriamanitra ianareo ary tsy vitan'izay fa soloina mihitsy ny anarana. Any amin'ny Genesis eo ambadimbadika eo any amin'ny Genesis 7:12 Solamana dia nanovalan'Andriamanitra ny anaran'ny Abrahama mivady sy nanendreny ny fora ho famantanana fanekenana ataony taminy ary ny amin'ny haterahany Isaka. Tanao rehefa nanaiky Abrahama ny anarany taloha ray avo na hoe rainy maro dia rovain'Andriamanitra ny amin'ny
raha ny ampy de indro aminao ny fanekeko de sitoko fitaovana raha ny ampy de indro tonga aminao ny fanekeko ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama itsony fa atao hoe Abrahama satria fa natao korain'ny firenena maro ianao. Alleluia. Androany zany za teteny amintsika manao hoe iova ny fiainanao, iova tamin'ny anaranao. Raha mity androany ity ianao manaiky, raha mity androany ity ianao matoky. Halleluia. Hoe za Jehova anaraka anao. Betsaka ny olona efa hitany mihitsy hoe fiainana tokony hotahin'Andriamanitra fa tsy mety miala eo amina toerana anankiray. De mampalahelo be mahita satria de tena tsy ho tahin'Andriamanitra mihitsy zany olona zany. De tsisy ninona iova mihitsy ny fiainan'izany olona izany. Andao tsika hanao takany Abrahama. Andao tsika tena handeha takany Abrahama ry havana. Andao tsika tena handeha amin'ny fampikina. Ndao anaiky ho alehibeazan'Andriamanitra. Tianao Jesosy a. Tia novaina tamin'ny anaranao. Tia novaina tamin'ny anaranao. Tia novaina ny aminao manontolo. Tia ny tanao. Tiana lehibe ny anaranao Andriamanitra. Fa miala amin'izay eo. Inona moa le ialana eo? Eo amin'ny toerana izay tsy ahafahan'Andriamanitra mitanao. Andriamanitra tsy afaka hitanao anatina fahalotona. Andriamanitra tsy afaka hitanao anatin'ny fiainana izao tontolo izao. Misy olona te ho tahin'Andriamanitra fa tsy mety. Miala eo amin'ny toerana izay asian'Andriamanitra ialana eo. Miala ianao teo. Miala ianao teo. Teo lehibe ve ianao? Tianao ve ho alehibeazan'Andriamanitra ny anaranao? Tianao ve mampitomboany Andriamanitra? Mialatsy indrindra. Tianao ve ho alehibeazan'Andriamanitra ny fiainanao? De za mitenanao hoe fantatrao zao ny tokony atao. Raha voarainao zany afatra zany a de fantatrao zao ny tokony atao. Fantatrao ny lalina tokony aleha. Andao tsika hiala eo amin'ny toerana io. Tokony io mampianao ary aza matahotra ny ho atokan'Andriamanitra. Hay za rery ve? Esory ny olona anaty gropony ianao, anaty gropy ny fianakavianao ianao fa efa niova ozy ianao, ozy ny olona ianao. De iny de efa mamparary ianao. Misy fotoana mety tsy inviten'ny olona mihitsy ianao satria zao lasa misabaikatra ny olona mahita anao eo. De iny ianao de efa malahelo, aza malahelo amin'izany. Aza malahelo amin'izany. Ho atokan'Andriamanitra tsy ho vonoina ianao. Ho atokan'Andriamanitra ho alehibeazana. Sa i miala eo amin'ny toerana izay misy anao. Izay toerana efa tsy hitahin'Andriamanitra. Misy amintsika mivavaka foana. Fa tsy mety miala amin'ny toetra ratsy, tsy mety miala eo amin'ny fiainana fitondran-tena sy io zavatra ratsy io, de tsy mety miala lehibe. Ny eo ihany ny eo, miakely ary. Matokian'Andriamanitra ianao. De tahin'ny tompony isika tsirairay avy. Tafatsangana tampoka mihitsy. Misy pub nandeha tampoka fa miala tsiny satria connexion nandeha tampoka indray. Tsy misy sary ny hirantsika androany satria sary hafa nijerentsika nefa eno eto tsika. Za mino fa voarainao ny hafatra. Amaranako azy de zao. Any amin'ny naiza na izy hitondran'Andriamanitra anao. Ny zavatra tsara aminao fotsiny de ny matoky an'Andriamanitra. Misy tena Andriamanitra ny amin'ny Mika 4:7 amaranako azy. Mika 4:7. Rezona zanakavavy mararika manenat toy ny vehivavy raha miteraka fa ankehitriny dia voaka avy any tanàna ianao ary hipetraka any an-tsaha ary dia ho tongatra any Babilôna aza
ano amonjenanao eny ano navotany jehovanao ho afaka amin'ny tanany fahavalonao. Zava-dehibe aminao fotsiny dia zao manaiky tsy fantatritsika mitondran'Andriamanitra atsika ary tsy ho takatry ny saintsika izany fa matoky fotsiny fa na atraiza nefa raha ny fiainantsika raha manaraka an'Andriamanitra tsy maintsy ho tahiny ihany, tsy maintsy ho vonjeny ihany, tsy maintsy ho arem-piazina ihany. Tsika anatin'ity ty tena samy teny hoe za Jesosy anaraka anao ahy, naiza hitondranao ahy, naiza ny rahanao ahy, na roviana miteny hoe andao dia andeha afantatry fa te lehibe ny anaraka ianao. Ho tahin'ny tompony ahy isika tsirairay avy a miheno finaritra isika rehetrarehetra. Anaraka anao No for now. Nadeu desafio te voltaja, smiting for a shake you. No now, anaraka no for now. Nadeu sabe chada e deso, analisaio sabe que no now, anaraka no for now. For
rahantsika vavaka izany toloteny zany ry havana malala. Androantsika tena hiteny mihitsy hoe Jesosy io fantatra ankehitriny fa sitraka ny ala lehibe a. Halleloia. Fa tsy maintsy miala eo alohantsika. Tsy maintsy miala eo amin'ny toerana izay tsy ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Te-hana lehibe ny anaranao Andriamanitra. Azo antoka izany. Tena te hitany fiainanao Andriamanitra. Tena te hitazy amin'ny tahanao Andriamanitra ary te hanozona izay manozona anao. Tena tian'Andriamanitra tena hovaina hatramin'ny anaranao. Fa meteza hiala. Meteza katohan'Andriamanitra. Fa teny amboalohany dia naneho fakatoavana an'Andriamanitra i Abrahama ry havako malalako. Ary izany natokan'Andriamanitra tsy nisalasala nanao zavatra ngezabe sy be dia be teo amin'ny fiainany satria feno fankatoavana azy loatra Abrahama. Izay nitenenin'Andriamanitra dia nekeny. Ary nekeny tamin'ny mpinoana tsy tamin'ny fisalasalana. Tsy fantany izay hiandry azy ihany. Fa zao fotsiny natoky an'Andriamanitra izy. Ianao koa afaka manao an'izao izany androany. Andao tsika toky an'Andriamanitra. Andao anohana ny hafa izay andao atoky an'Andriamanitra. Fa mila anao Andriamanitra. Te-hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary afaka malalaka. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao izay. Misaotra anao izay Jesosy satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Lehibe ny fitiavanao anay ary tena tsy takatry ny saina ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Jesosy satria indreto izay mpanomponao tena hoe nasianao nitenenanao ary nomenao hery ahafahana nakatoanao. Jesosy io niza menao an'izao fandarana izao. Dia tahizany olo izany mba hatoky anao. Ka raha teneninao izay amin'ity androany ity mba hialanay dia meo hery izay ahafahana miala. Betsaka ange Jesosy no te ho tahinao nefa mbola tsy samy andao toerana anankiray. Fa androany fanahy masino andresy lahatra amin'izany olona izany ianao. Andresy lahatra amin'ny fomba izay tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Dia tanterao satria zava-dehibe aminay izany. Dia ho tahinao any anisa-tokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao. Ma ho tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany. Ma tena hoe iletika hatrany anatin'ny fonay izany teny izany ary horenay mihitsy hoe misy zavatra izay tarihanao anay Jehovah Andriamanitra. Isokatra ny masom-panahin'ny olona. Isy olona eto andao ny tanin'ny havany sy ny tranony raingy fa andeha any amin'ny tany izay tsy fantany akory. Fa hitondranao azy Jehovah Andriamanitra. Iza moa no nahalala Jehovah Andriamanitra? Iza moa no nahalala ny fisainanao Jehovah Andriamanitra? Fa raha nitondra anay ianao Jehovah Andriamanitra tsy fantatray ho aiza izahay. Fa nandeha fotsiny izahay. Jehovah Andriamanitra fa tsapanay ankehitriny fa tsy mitondra anay ho vonoana ianao fa mitondra anay ho tahina. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra satria avy aminao izany. Avy aminao ny fitantanana mahafinaritra ny fiainanay izay hatsapahanay hoe sofana katohanao izay. Sofana ianao anao izay. Sofana anaiky ny anaraka anao izay Jehovah Andriamanitra. Dia mba ataovy tahaka izany koa reto mpanomponao tsirairay avy izay menao an'izao fandarana izao Jehovah Andriamanitra. Mba tena atoky andeha amin'ny fahatokinanao. Afoy an'ity izao tontolo izao ity. Afoy ny toerana ratsy tsy mety aminao. Mba hatonga anay Jehovah Andriamanitra. Hatonga anay tsirairay avy reto Jehovah Andriamanitra. Tena hoe afaka hifankahita aminao. Ahita ny fahasoavanao, atsapany herinao.
dia vosisatany dia fatra am'rano zao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androandry ary na dia inona na inona mety sakatsakanika ataon'ny devoly dia tsy nasakana an'Andriamanitra tsy asa zany voninahitry naranao Jehovahandriamanitra dia taio zany teny zany tsisy latsaka na dia ray ara-paniry amoa avy zato enam-pony reto olona tsirairay avy reto ho voninahitry ny naranao misy tsaotra Jesosy eo halleloia amen ivavaka tsika amin'izao fotoana zao amin'ny firenena mpandrosikana vavisika rolia ivavaka ho an'ny firenena teny tomporana vavy rolia anao ny fitenena tain'ny tsika rehetra tain'ny tompo pastera mbola iara ivavaka amintsika dia Andriamanitra rainay be fitiavana sy be fandampo saotranao indray zahay afaka ny ain'ny teninao teny masina izay navoaka taminay rehetra toloto fanahy masino ianao no hitarika anay ary matsapa tokoa zahay ankehitriny fa mitarika anay ianao fanahy masina na eno zany teny mamy be izay nitoriana taminay teto zany eny fanahy masino ianao no hitarika anay koa amin'ny toerana izay tokony azahoanay ny fahasambarana azahoanay ny teninao azahoanay ny famasinana azahoanay izay rehetra akasitrahany fonao eo amin'ny tenanay rehetra rehetra saotra dia Jesosy eo fa zany teninao izany dia teny mamy ary naharaka anao tokoa zahay naharaka ny drianao tahaka ny ianao ilay nitokana teo atendrombohitra izay nanelingelena ny devoly ianao nefa tsy azony ianao dia tahaka izany koa zahay Andriamanitra atokanao amin'ny toerana matoa entinao aty tany lavitra aty zahay niala io tanindrazana maminay io dia saotranao fa fitondrana avy aminao izany natokanao izahay satria adino efa toerana nanokananao anay mba azahoanay amin'izao fandaharana izao ka azahoanay rehetrarehetra indray mba hiova fo ary efa niova fo zahay Andriamanitra misaotranao amin'ny zavatra rehetra satria mbola fitahiana lehibe nataonao taminay rehetra koa izany eny Andriamanitra tsara indrindra ianao ary Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra mihay mivavaka Andriamanitra mitarika anay amin'ny zavatsara rehetra ianao tompo ko ankehitriny ivavaka sy angataka koa zahay ho an'io firenena io tsapanay tokoa Andriamanitra fa io firenena izay misy anay io dia mbola betsaka ny mpanompo sampy betsaka ireo izay tsy mitady ny fanahy masinao ka ho tarihina tahaka an'izao hitarihanao anay izao ko ankehitriny tompo mangataka izahay niponao amin'io firenena io mba ho voatariky ny fanahy masinao daholo ka ampisomotra io firenena io mbola betsaka Andriamanitra ny fahotana izay mifamaofao ny famadihana sy ny zavatra rehetra izay tsy akasitrahany fonao ny asan-dahalo ny fitiavam-bory fitiavan-tena fifanenjehana fosafosa mbola ao daholo zany rehetrarehetra zany Andriamanitra ko mangataka izay Andriamanitra ny fanahy masinao mba anova sy hitarika an'izy rehetrarehetra mba hatsara io firenena io ka hitodika aminao tena hitodika aminao ary ny anjeny masinao Andriamanitra ho hiambina io firenena io mba tsy ho azon-doza itoko fa ianao Andriamanitra no hitahy azy ianao Andriamanitra no hitondra azy amin'ny zavatra tsara rehetra betsaka ny famonoan'olona ao Andriamanitra betsaka ny fialonana izay tafakatra kely ao Andriamanitra araky ny tenao hoe misy mpirahalahy hifamono dia efa misy zany ao amin'io tanindrazana io Andriamanitra fa tena mampalahelo sy mahonena ny mihaino azy sy mijery azy Andriamanitra
afarosany ratsy rehetra izany amin'ny firenena io fa mijaly ny vahoaka, mitaitaina andro manaly ny vahoak'Andriamanitra. Fanahy masinao any Andriamanitra no hitondra zava-toa ary hilatsakao ny fahasoavanao, hilatsakao amin'ny firenena io Andriamanitra, ny fitahinao lehibe takio izy Andriamanitra. Mifona zahay Andriamanitra, mibebaka ao amin'ny firenena io. Fantatray fampiaino vavaka ianao ary isaorana ianao Andriamanitra, izay rehetra vavaka efa nasandatray ka nohenona hatramin'izay, ka mino zay Andriamanitra fa hiaino izany vavaka sambatra izany ianao, ka ho sambatra lalandava eny an-takafiaranay. Tompo, dia raina ianao fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra vavy rolitsika tao anatin'izay vavaka zava-indrindra tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao raha nabavy dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra fa dia mamy tokoa izany vavaka izany. Ilaina ny vavaka amin'ny firenena. Jesosy amaly fity, misaotra rehetra koa mankasitraka azy. Dia misaotra rehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany teto fa tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa raha pitso ny hefintsika mbola eo anetony eo. Mbola tsy mandeha aloha ny radio antsika amin'izao fotoana izao fa mbola andeha ihany izy ao aorianao antsika mivavaka. Dia raha pitso ndray tsika ary mioneto amin'ny lera mahazatra dia samy mirary toromaso sambatra ao antsika izay atory mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'izay efa mifoka andeha hiasa. Dia ho azy mbola any ivelany mbola tsy tafidy ao tokantrano dia hitatana ny diantsika ny Jesosy. Mahereza raha pitso ndray tsika miona voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen. Mahereza daholo.